Manan'Andriamanitra sady voan'ny sy no masina ho amitombona ho aminareo hatrany ny fahasoavana ho mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miarabantsika ry havana mahatratra indray izao maraim-baovao anio 17 vola janoary taona 2022. Iantso sy idera ny anaran'ny tompo isika, aoka isika hitsangana ry havana malala. Omany ny salamo 110 ny andininy voalohany hatsahatra hatramin'ny 10. Salamo 110 ny andininy voalohany hatsahatra hatramin'ny 10. Rehefa hitantsika izany dia andeha isika iara-maka izany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: Haleloia! Iteran'i Jehova amin'ny foky rehetra aho, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehova, ka diniany izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany, ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay ahatsiarovan'ny fahagaga nataony izy, mianatra sy mamindra fo Jehova, nomeny hanina izay matahotra azy. Tsarovany mandrakizay ny fanekeny, ny herin'ny asany nasehony tamin'ny olony, tamin'ny nanomezany azy ny lovan'ny jentilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarina sy fitsarana, mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Mitoetra mafy mandrakizay doria ireny, fa natao tamin'ny fahamarina sy ny fahitsiana. Manatitra fanavotana ho an'ny olona izy, efa nanonona ny fanekeno mandrakizay izy, masina sy matahotra ny anarany. Ny fahatahorana ny Jehova no fiandoham-pahendrena, fahalalana tsara no anaran'izay rehetra mankatoy izany. Maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Amen. Midera sy mankalaza ary mame voninahitra anao izahay ry Andriamanitra, ray zanaka alfany masinao. Lay Andriamanitra mpamorona izao rehetra izao, lay Andriamanitra mpahary izao rehetra izao. Ary ndreto izahay anisan'ny voarinao, tonga eto amin'ity tranonao ity izahay amin'ity maraina vaovao ity. Iantso sy idera raha me voninahitra ny anaranao. Sy no ny herinay nefa tompo, tsy nitanjakay na tongavanay eto amin'izao temponao masina izao, fa no le fitiavanao, no le fitarian'ny fanainao masina, ka tonga eto anatrehanao izay amin'ity anio ity, ary afaka mideranao eto izahay. Tompo, manolona zany fitiavanao zany, dia ndreto izahay fa tsy mendrika eto anatrehanao, koa mifona aminao izay, mamindra fo aminay, mamelany elokay ny amin'ny tsy fanatanterana rehetra teo anatrehanao. Fanainao masina ary tompo no angatanay asa ty anatinay tsirairay avy, ka izao fotoana izao dia tena hanehoanao ny voninahitra ary andraisanay ny hafatra ao Andriamanitra. Dia sokafy ara ny fonay randray izany ihany koa izahay, ary mitenena aminay anao tompo, fa vonikeninao izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika ry havana amin'ity anio ity dia izay hita amin'ny bokon'ny Joba. Joba 2:7, ny andininy voalohany hatsahatra hatramin'ny 9. Joba 2:7, ny andininy voalohany hatsahatra eo amin'ny andininy 9. Rehefa hita izany dia ho vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Joba dia namaly an'i Jehova ka nanao hoe: fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra, ary tsy azo ferana ny fisainanao. Iza no mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana? Koa dia nilaza izay tsy fantatro aho, dia zava-mahagaga loatra amiko izay tsy takatry ny saiko. Mifona aminao aho, mihaino fa hiteny aho, hanontany anao aho ka hampafantaro. Fandrenesan'ny sofina ihany no nandrenesako anao, fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita anao, koa dia miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny lavenina aho. Ray masonao, manamasinany amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho ampitomboana ho aminareo mandrakarivana ry havana ny fahasoavana ho mba-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen.
ny Joba toko faharoa efapolo ny andiny voalohany hatramin'ny fahaenina izay no akatsika ny afatra indray ry havana amin'ny tia anio ity. Ity toko faharoa efapolo ity moa no mamarana ny bokon'ny Joba izay milaza ilay teny faharoa izay navaliny Joba tamin'Andriamanitra. Tsara ihany ato ry havana no manamarika antsika fa eto am-piandohana fa teo amin'ny soratra masina dia indrindra eo amin'ny tantaran'ny testamenta taloha manontolo mihitsiny dia misy ilay antsoina hoe teolojia ny deutéronomista. Ina moa ilay teolojia ny deutéronomista? Ny teolojia ny deutéronomista zany dia hoe manao tsara ny zanak'Israely izay olo mba fidin'Andriamanitra fiangonan'Andriamanitra rehefa manao tsara ireo dia valian'Andriamanitra soa ary rehefa manao ratsy kosa izy na miny mivadika amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny didiny dia famaisana sy ozona ary fahafatesana no anjarany zanak'Israely. Zay atao hoe tontolon'ny deutéronomista. Fa eto amin'ity bokon'ny Joba ity kosa dia mampiseho ny ilay fahendrena. Zany hoe ity zany dia antsoina hoe littérature na lahatsoratra fahendrena ity bokon'ny Joba ity. Ilay fahendrena resahana eto anefa dia zao hoe tsy ilay fahendrena araka ny fiheverantsika azy fa ilay fahendrena resahana amin'ity bokon'ny Joba ity dia ilay fanekena ny fitondran'Andriamanitra. Zay ilay fahendrena eto, fanekena ny fitondran'Andriamanitra. Ena dia mafy sy miatra manaina aza ny zavatra miseho dia ao hatrany ilay fahatokinan'Andriamanitra. Zany hoe ilay fahendrena resahana amin'ity bokon'ny Joba ity zany dia ilay fahatokinan'Andriamanitra, fanekena ny lalana hitondran'Andriamanitra ny fiainan'ny mpanompony. Ary hitantsika tsara ny tantaran'ny Joba eto fa i Joba ilay lehilahy marina sy mahitsy ary matahotra ny Jehovah Andriamanitra. Fa saingy eto anefany dia nanaiky hampahendreny Joba. Nanaiky izy fa na dia sarotra aza lany hitondran'Andriamanitra azy na dia ao anatin'ny fahoriana ry izy na ao anatin'ny fizahantiotra ry izy dia tsy nivadika tamin'Andriamanitra ity Joba ity. Ary zay ilay fahendrena izay resahana eto amin'ity bokon'ny Joba ity. Fa raha mijery eto amin'ity andininy fahadimy sy ny fahaenina ity dia mivaky toy izao mianaran'ny tompo manao hoe fandrenesan'ny sofina ihany no nandrenesako anao fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita anao koa dia miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny lavenona ao. Raha mijery ry hava malala ao anatin'ity soratra masina ity dia misy teny le hoe fandrenesan'ny sofina ihany no nahitako anao fa ankehitriny koa dia ny masoko no mahita anao. Lay hoe mahita eto zany dia tsy lay mahita araka ny fiheverantsika azy, lay hoe mahita amin'ny endri-javatra fotsiny ihany, mahita ny endrik'Andriamanitra hoe Andriamanitra tahaka izao ny bikany, tahaka an'izao ny endrikendriny, tsy ilay fahitana araka ny fahitantsika azy eto. Tsy izany velivera koa ny resahana amin'ilay hoe mahita eto fa ilay hoe mahita eto dia ilazana lay fahatsaram-panan'Andriamanitra, lay fahalebiazan'Andriamanitra, ny fahitan'ny Joba lay hery sy ny voninahitr'Andriamanitra. Ary ny tena songadina amin'ilay mahita an'Andriamanitra eto dia ilay hoe mahita ilay fahatsapan'ny Joba mihitsy fa Andriamanitra io dia Andriamanitra masy mandidy, Andriamanitra tsy refesy mandidy. Zay ilay zavatra hitan'ny Joba eto, zay ilay hoe mahita ilay voninahitr'Andriamanitra eto. Ary dia porofony Joba zany eto amin'ity lahateny ity manomboka eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo isika zay tsy averiko vakiana intsony fa maneho mihitsy ilay fahatsaran'Andriamanitra sy ilay fahalebiazan'Andriamanitra ao anatin'izany. Fa eto ihany koa nefa n'ilay hevitry hoe mahita an'Andriamanitra ihany koa eto dia isy anehoana ihany koa hoe Joba koa eto dia tena nifanena tamin'Andriamanitra. Zany hoe nahita an'Andriamanitra izy fa nihevitra amin'ny fona ao anatiny hoe mahita tena nifanena tamin'Andriamanitra ary nisehoan'Andriamanitra. Zany ny zavatra hitantsika eto amin'ity soratra masina ity. Inona ary no hevi-dehibe izay tiana ho ambara amin'izany hoe mahita an'Andriamanitra izany sy ny hoe mifanena sy nisehoan'Andriamanitra izany ity Joba ity. Eto zany lay mpanompon'Andriamanitra Joba rehefa nahita ilay fahalebiazan'Andriamanitra, rehefa nahita an'ilay hery sy voninahitr'Andriamanitra, rehefa ilay mifanena tamin'Andriamanitra dia zao hoe tsapany Joba nanomboka teo ny fahafantarany tenany. Zany hoe ny olona mifanena amin'Andriamanitra, ny olona mifankahita amin'Andriamanitra, ny olona isehoan'Andriamanitra zany dia olona mahafantatra ny tenanao hoe za ty manoloana Andriamanitra masina dia tsy mendrika aho, manoloana n'ilay fiandrianan'Andriamanitra, manoloana n'ilay fahamasinan'Andriamanitra dia tsy mahatsiaro fa tsy tanteraka ihany koa. Joba zany dia tena natsapa mihitsy fa tao amin'ny fahalemena, tao amin'ny fahatsotsany ary tao amin'ny tsy fahatanterahany
ary io moa dia mifandraikatranany amin'ilay voalaza amin'ny Isaia toko fahenina andiny voalohany tamin'ny fahadimy haitsika tsara moa hoe masina Jehovah tompo maro efa ilay nisehony Jehovah Andriamanitra atao amin'ny tempolo izy lay Isaia mpaminany eto dia natsapy izy fa lay Andriamanitra niseho taminy dia mahatsiaro izy fa tsy tanteraka mahalona an'ilay fiandrianan'Andriamanitra mahalona an'ilay fahazavana lehibe amin'Andriamanitra ary zany ihany koa ravana no isariana ny saintsika amin'izao maraim-baovao izao hoe ny olona zay tena miona amin'Andriamanitra mifanena amin'Andriamanitra dia mahatsiaro mandiny tena eo anatrehan'Andriamanitra hoe manahoana tokoa moa zao mahalona ny fahamasinan'Andriamanitra fa eto amin'ny andin'ny fahenina moa dia mazava tsara ny ambaran'ny Joba eto rehefa niona tamin'Andriamanitra izy rehefa nifanena tamin'Andriamanitra izy dia eto amin'ny andin'ny fahenina ity dia milaza mihitsy izy hoe koa dia miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny lavenao zany hoe eto zany dia mahatsapy Joba fa tena tsy tanteraka izy ka dia manao fiekena tanteraka izy mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra izy le hoe vovoka sy lavena eto ry havana malala raha ao amin'ny testamenta taloha no jerena dia maneho hoe fisaonana hoe vovoka sy lavena dia maneho fisaonana maneho fanetretena zany hoe Joba eto zany dia tena mahatsapa mihitsy ary miaiky fa tsinotsinona izy eo anatrehan'Andriamanitra marina hoe hita tarifa ny fahitan'Andriamanitra azy dia hoe lehilahy marina sy mahitsy izy kanefany mbola ao hatrany ilay mahatsinotsinona ny Joba le mahatsy mahatanteraka azy amin'ny maha-olombelona azy zany zavatra hitantsika eto ry havana malala amin'ny tompo ny afatra ho anao ary amin'ity maraina ity dia zao hoe ny fahatsapahan'ny tenanao ny mahatsinotsinona anao ny fahatsapanao ny tsy fahamendrehanao ny tsy fahatanterahanao manoloana n'ilay Andriamanitra fahamasinana manoloana n'ilay Andriamanitra masina zany zavatra andiniantsika tena ry havana amin'izao maraina izao eo amin'ny fiainana maha-kristianantsika dia zava-dehibe ihany koa ny fahaizana mandinika ny tenantsika dia nio ny tenanao mila miaiky ianao izany no sitrapon'Andriamanitra ho antsika ihany koa manoloana n'ilay Andriamanitra fahamasinana dia mila miaiky isika fa mpanota eo anatrehan'Andriamanitra tahaka nataon'ny Joba inona moa tokony ataontsika dia ny fibebahantsika fibebahana marina eo anatrehan'Andriamanitra andeha sika ry havana samy isaintsaina sy andinika ny tenantsika tokoa eo anatrehan'Andriamanitra ny fanompoana tanterahantsika samy efa natsoan'Andriamanitra avokoa isika amin'ny fanompoana madekona mampiandry mampirao any amin'ny sampana sy ny fikambanana mandeha sika tena andiny tena tokoa manoloana an'ireny asa apetraky ny tompo amintsika ireny mahare zary havana malala eto amin'ny Jesosy Kristy ny tsy fahatanteranao rehetra eto amin'ny Jesosy Kristy ny fahalemenao rehetra ary angatao mandrakariva ny fanahy masina hitoetra ao anatinao ka mba hitoerana ao hatrany amin'ny fahamasinana handehananao amin'ny maha-kristiana marina eo anatrehan'ny tompo dia ho an'Andriamanitra iray ihany ny voninahitra ao amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany amen hivavaka isika saoranay ianao Andriamanitra ny amin'ny teninao izay nampatsiarovinao anareo tamin'ity anio ity misaotra tompo fa nampianahanao indray zay tompo ny afatra ny amin'ny bokon'ny Joba ary dia iainanay amin'ny fanetrehetena tokoa iainanay fa ianao ilay Andriamanitra masina tompon'ny fahamasinana ka manoloana izany fahamasinanao izany sy ny voninahitra ao sy ny fahalehibiazanao zany dia andreto izay fa sy tanteraka tokoa manoloana izany tompo ifolanay eto anatrehanao raha tompony tsy fahantanteranay rehetra vitanay teo anatrehanao ampianaro zay tompo mba hiaina tokoa amin'ny sitraponao amakivaky izao tontolo andro zahay dia ianao no hitahiry izany teny zany aty amponay entinay mamakivaky indray izao tontolo andronay izao hiatrehanay ny asa mandraharaha ka mba tena ho kristianina miaiky tokoa izahay ho kristianina mibebaka eo anatrehanao izay ho kristianina feno fahamasinana eo anatrehanao izay fa ianao ilay Andriamanitra masina ary izay koa dia manahaka izany fahamasinanao izany dia aoka mba hijoro vavolombelonao ary tompo reto mpanomponao reto taio izy ireo amin'ny asa izay tanterany amin'ny tian'io tia ary hapetraka fenao am-pilatananao ny fiainany hampanjakao am-pony ny fiadananao sitrakay raha tompo no mampiomana ny vavakay amin'ilay vavaka nampianaranao Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho masinana ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra
meo anay nozana ny sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaky ny amelanay zay ny meloka taminay ary zay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Isaorantsika Andriamanitra ry havana ny amin'izany teny a nomeny antsika izany indray hoentsika makivaky ny tontolo androntsika amin'ity anio ity. Raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana ry havana ary ho tanterahany tompo aminareo ny tsodranomasina izay tononona amenarany tompo manao hoe itahanao ane Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ane Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irerenany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.